Nisy fotoana ny fifanarahana, nisy fotoana ny fandiniana amana ny olana, satria dia efa nisy ny fifanarahana natao tany Maputo, nisy ny fifanarahana natao tany Addis Abeba. Arenina tamin'ny fiainana farany teo azy dia efa nitsaratsara ny Nations Unies hoe tokony mihaona tany à Genève. Fa nisy mouvance anankiray dia miteny hoe tsy mety ampy zany fiainanany Genève zany, na dia efa vita aza ny listany fitiavana amin'ny mouvance Rajoelina zay tokony hoany, efa azo daholo ny billet d'avion, efa vita daholo ny réservation ny hôtel, efa vita ny fikarakarana isaky ny ambaratongana. Nefa dia nisy mouvance anankiray miteny hoe tsy mety aminay ny ankaraisana ny Genève, fa ty Afrika ihany no mety aminay. Dia miteny isika najanony zany atsisy tamin'ireo mouvance na metsiny an'io olona anankiray io, na dia efa vita aza ny fikarakarana maro isan-karazany, fa dia nanaiky hoe ndao aho any Addis Abeba. Koa izay raha zay ny dingana farany ahafahana mamany olana tsy maninona fa ataotsika ho any Addis Abeba. Nakany tsika nakany Addis Abeba atao kosa ankehitriny, satria efa voafaritra daholo ny olana tokony hitatana ny institution tsirairay avy, ny isan'ny mpiavana ao anatin'ny mouvance tsirairay avy tokony ho ao amin'izany institution izany. Efa fantatra ihany koa ny fitsinjarana ny isa tokony hanana ny mouvance tsirairay avy amin'ny ministère. Ankehitriny zany aminay dia efa vita, efa voarafitra, ary efa fantatra ny isan'ny mouvance tsirairay avy ary ny isan'ny olona dia tokony hitatana ny institution. Ankehitriny kosa raha mikasika ny hoe ministère, ataoko fa mbola tsy nisy zany eran-tany hoe andeha any ivelany, andeha andrafitra ny gouvernement hitatana ny firenena, dia mbola andeha ho any Maputo indray. Ny valitenina nameny ny andro Rajoelina zay filohan'ny transition dia efa hoe tsia. Tsy mila nakany amin'izany Maputo izany intsony. Mamenatra enatra ho an'ny firenena, enatra ho an'ny Malagasy, enatra ho an'ny Madagasikara. Ny andehanana ny Maputo andrafitra gouvernementa tsy atoko latoko vavy tsisy malama. Raha teo aliny zareo tsy misy manaka anazy, saratro drano makanay sany fa any Rajoelina tsy makany toko latoko vavy. Zavatra tokony ometsika ny Malagasy izany, asa tokony omena amin'ny mpiretan-drazana izany, satria dia ambarabary ankehitriny misy fitiavan-telo zay tsy ekena. Zavatra matsikaika ankehitriny dia hita mihitsy fa vitsy ny olona fitan-drazana. Reo filoha firenena telo mirahalareo efa nitatana amin'ity firenena ity, efa nitatana an'ireo ministera rehetrarehetra reo. Inona ny voka-tsoa mety ny teto atsika ny mamany. Efa niteny izahay nanaiky ny ary tatana, raha zay ny asoa ny vahoaka malagasy, ary andro Rajoelina tiako ny mampafantatra mamatona anaiky amin'ireny fampirarahana rehetra reny dia noho ny fitsinjovana sy noho ny fijerevana ny tombotsoa ny vahoaka malagasy. Fa ampy izay, ampy mifankaterana, oky izay, tsy misy intsony aleha tombodratombo vavy. Raha misy olona mbola tia lalao tena ny vahoaka malagasy, aleo izy azy ny azy, aleo izy hoany, na hoany amin'ny Maputo, na hoany amin'ny Zéaleny any, na hoany amin'ny Afrique du Sud, na any rehefa tsy tia natsoa ny vahoaka malagasy izy, rehefa tsy tia natsoa ny mpiretan-drazana, dia aleo izy hoany.
miarapitso. Azagady tsy miarapitso raha misy ray nilaza. Hoe tsy tokony nakany Diego, tsy tokony nakany Antsirana ny Andra Rajoelina. Misy ray nilaza amin'izany rapitso. Satria tsy lara-pamiana amin'izareo ny fanaovana dortoir, fandriana, fatorizana ho an'ireo mpianatra. Izay any amin'ny trano falafa mipetraka ankehitriny. Amin'izao tsika miteny izao tsika dia Diego ty Antsiranana dia hitokana an'izany dortoir izay goavana sy lehibe izany ho amin'ny mpianatra mandato fianarana aty Antsiranana latoko vady.